Alleluia. Falmerabantsika rehetra aminaran'i Jesosy manona fiadanany tompo aminao izay tonga eto anio. Dia misaotra ny tompontsika mbola afaka indray miaoneto fampizarany teniny sy ny afatra arak'izay inoko famangin'ny tompo anao androany. Satria tsy izaho no hiresaka aminao fa izy. Dia izy manakambara aminao fa tsy izaho. Dia minao anatin'izany fa tsy ho diso anjara ianao anio. Romanina 9 no andeha ovakitsika. Romanina 9 dia ny 4:12 sy 5:12 ihany. Romanina 9 andiny 4:12 sy ny 5:12. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa izay tarihany fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa tsy nandray fanahy-pandevozana ho amitahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy-pananganana anaka izay antsontsika hoe Abaraio. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. 14:15 any tena resika. Fa tsy nandray fanahy-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa fanahy-pananganana anaka izay antsontsika hoe Abaraio. Amen. Androantsika dia ifampiresaka mikasika anty lazainy eto ty hoe fanahy ny tahotra, fanahy manan-devo. Izay ny tena marina kokoa, fanahy manan-devo. Dia resaka aloha hoe inona no lazain'i Paoly amin'ity Romanina 8 ty, dia aveo tsika iresaka mikasika an'izay fanahy manan-devo izay. Ny tontolo fanompoana an'Andriamanitra raha lasina bavy izay ambaran'ity Romanina 9 ty, dia miresaka izy eo alohatra, tsy misy fanamelohana indray ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy andiny voalohany. Dia eo amin'ny 7 izy miresaka mikasika ny fanandevozan'ny ota sy ny lalàna izay velomina, ny lalàna izay mamelona ny ota. Zany hoe misy fampitahana aloha ilay izy voalohany indrindra. Ozy izy milaza hoe tsy nandray indray ianareo, dikany hoe indray dia fiverenana faharoa. Zany hoe efa nisy teo aloha ilay atao hoe fanahy-pandevozana ho amin'ny tahotra. Ary tonga ny vanim-potoana ny famonjeny Jesosy Kristy, tonga vanim-potoana izay natongava filazantsara, dia mbola maro no nijanona tao anatin'izay tontolo mpanompon'ny fanahy-pandevozana amin'ny tahotra izay. Averiko kely le teny somary sarotsarotra kely, mbola maro no nijanona tao amin'ny tontolo mpanompon'ny izay fanahy-pandevozana amin'ny tahotra izay. Amin'ny teny frantsay atao hoe fanahy-pandevozana amin'ny tahotra io, dia ozy izy hoe esprit de servitude. Dia ny zanak'Israely niaina tao anatin'io fanahy-pandevozana amin'ny tahotra io. Satria ohatra tsotra zao amin'ny Baiboly dia milaza hoe raha miaino sy mankatoza rehetra andidiko anao ianao dia azo fiainana. Fa raha tsy manaraka sy mankatokosa ianao dia ho lanin'ny sabatra. Zany hoe le olombelona izay to manatsafidy to tsy manatsafidy dia tsy maintsy manaraka na tiany na tsy tiany. Satria raha olombelona manana instinct de survie, zany hoe manana any anatin'ny natoraly any, dia tsy maintsy hitady mandrakariva izy izay mahavelona azy. Dia na dia eo ary safidy hoe apetraka eo anoloanao ny fahafatesana sy ny fiainana, dia tsisy olona isafidy fahafatesana, fa tonga dia mazava ho azy ny safidy fa any amin'ny fiainana. Dia ilay izy nefa tsy natoraly amin'ny raha olombelona mpanota nandovaota avy tamin'ny Adama sy Eva. Lay andeha araka sitrapon'Andriamanitra dia napetraka le esprit de servitude
lay fanam-pandevozana mitahotra hoe raha teo velonareo dia zao ataovy. Raha tsy manao an'io ianareo dia ho lanin'ny sabatra. Ndika le lanin'ny sabatra izy favalo amela ianareo. Tsy miaro anareo ho Jehovah, tsy momba anareo ho Jehovah. Miasa tany ianareo fa aniritsilosero anareo ny tany tsy avokatra ho anareo izy miasa mafy be ianareo fa tsy tafavoaka sy ny sisa rehetra. Dia ny aina tao ambanin'izay esprit de servitude zay zanak'Israely. Ozy izy ny Galatiana toko fahatelo hoe tsika ozy izy fony mbola tsy tonga famonjena dia no tahirizina tao ambany lalàna natao toy ny gadra satria manina misy zavatra ho manin'Andriamanitra. Ianao zao rehefa mananjanaka raha mbola zazakely zanakao dia tsy azonao omena liberté tanteraka izy fa tsy maintsy fehezinao izy. Tsy azonao omena liberté izy hoe tia ny telefona dia ianao ve tsy efa mahafantatra izay tokony ho atao tsy efa fantatrao ve hoe atreto ihany tsy efa fantatrao ve hoe simba masonao raha ohatra ka zao tsy fantatra ny zazy zany fa ianao ray aman-dreny tsy maintsy mametraka ny lalàna sy ny fifampifehezana ary mitondra ny zanakao amin'ny alalan'izay esprit de servitude zay ihany koa hoe raha vao tsy manaja ny fifanekena ianao dia tsy omeko intsony ny telefona noho ny amin'izay tahotra izay dia hanaja n'le fifanekena ny zanaka. Noho ny amin'izay tahotra tsy azo goûter ohatra dia hianatra tsara izy. Noho ny amin'ny tahotra tsy handeha vakansa ohatra dia tsy hanao kototoa izy fa ny natoraly aminy tsy hianatra tsara zany fa jery dessin animé ilalao iaraka amin'ny namany mandra-paharivony andro sy sisa rehetrarehetra fa ianao tsy maintsy mametraka an'izay. Takizay ihany koa tao amin'ny Israely fomba mbola zazy sika ozy izy dia nasiana mpiandry. Fa rehefa tonga amin'izay no vanim-potoana nytendren'ny ray dia nirahan'i Jesosy Kristy. Tamin'ny andro zanak'Israely zany dia izay fanapandevozana mitahotra izay no anompoana an'Andriamanitra. Fa izay fanapandevozana mitahotra izay dia nahatonga ny olona hivily fotsiny ihany. Nahatonga ny ota nahita lalana fotsiny ihany hiovana. Hikontournena an'ilay lalàna ho isika. Ka raha miteny ny lalàna hoe tsy azo anaovana maloto eto dia nidika zay etsy amin'ilay tsisy soratra zany azo anaovana maloto. Raha miteny ny lalàna ohatra hoe tsy azo atao ny telefona ny anatin'ny tomobila eo ampitondrana dia zavatra rehetra koatran'ny telefona zany dia azo atao avokoa satria tsy voararany lalàna ilay izy. Zay le fanahy, zay le esprit ao anatin-dra olombelona dia tsy adapte tamin'le lalàna fa contourneny le izy. Dia rehefa tonga kosa fanahany zanaka natsangany, rehefa tonga kosa Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana izy dia milohan'ny hafatesany dia nanao ny fandraisana fanasan'ny tompo izy dia ozy izy nilaza hoe sotroanareo rehetra ity kapoaka ity tiany amin'ny rako fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro. Tapitra amin'izay ilay fifanekena miaraka amin'ny fanapandevozana mitahotra. Fa ny fifanekena manaraka dia fifaneken'ny olona izay nomena fanahin'ny zanaka natsangana izay atsotsika hoe aba raio. Miantso papa amin'izay manomboka eo. Ny Israely tsy mahazo miantso papa zany. Tena sacrilège goavana be zany. Tena lozy zany, lozy. Atahorana be na miantso Jehovah zany ary tsy possible teo amin'ny Israely. Fa rehefa miantso ny Israely dia tompo. Satria manina voasoratra ny lalàna hoe aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manantsiny izay manononom-poana ny anarany. Satria sarotra be le hitsara hoe pona ve zany sa tsy pona dia aloha tonga dia tsy atao tsotro zao le zavatra manahirana be dia aloha tonga dia hoe tompo dia azo antoka fa tsy voasazy amin'izay fotoana izay. Rehefa tonga kosa fanahy zanaka natsangany Jesosy Kristy dia navelany amin'izay ary mipermetiavana miantso abaray ary manompo tsy ao ambany esprit de servitude intsony. Ianao na hivavaka ianao na tsy hivavaka, tsy kapoka sy firitsoka sy daka tsy tamaso izay anjoanao. Zany zavatra zany ny esprit de servitude mbola mipetraka foana amin'ny akamaroan'ny kristianina ankehitriny ka raha vao misy loza manjo azy, raha vao misy problema manjo azy dia izay foana ny fanontaniana petrany amin'Andriamanitra hoe inona ny ratsy nataoko. Fa nanao inona Andriamanitra? So dia zale tsy name vola le mpangataka ary natonga an'le mpanendaka natratra. So dia nanao an'izao ary dia izay zany atao esprit de servitude.
fanapandevozana ho amin'ny tahotra. Isaky mihetsika dia matahotra, isaky mihetsika dia matahotra, isaky mihetsika dia manahy. Zay koa fony mbola nanompo ny tompo tamin'ny voalohan-dohany dia niaina esprit de servitude, fanapandevozana amin'ny tahotra. Matahotra foana isaky misy zavatra zay tsy mety atao, isaky zay misy solafaka kely na ny anatin'ny saina any ary. Ny tena mbola zaza tamin'izany tsisy ratsy be hoe atao, tsy mijangajanga, tsy mangalatra, tsy mamono olona, tsy miteny ratsy, tsy manao ninina. Fa rehefa misy zavatra tsy mety ataonao dia tsy milamina foana ny sainao. Fa matahotra foana ianao hoe sao dia misy conséquence ho ahy manokana zany, sao dia misy conséquence ho amin'ny fiainam-panahiko zany. Isaky mivavaka dia raha mivavaka adiny roa ohatra mandoalika miresaka amin'ny tompo dia ny adiny ray fifonana aloha, fandiniana hoe inona avy no zavatra nataoko sao dia hidirako ahitako loza eto anatin'ity zavatra ity. Fa alao assurena tsara hoe vita ity vavaka ity raha tonga Jesosy dia ho any an-danitra tsika. Zany atao hoe esprit de servitude any anaty any. Saka mihetsika. Ary rehefa manomboka matoy ny olona tsy matahotra no veriny amin'ny elo dia tsy matakatra izy ny exigence n'Andriamanitra, zavatra takian'Andriamanitra amin'io hoe ho any an-danitra io. Fa ny olona nesorina tao amin'ny fanapandevozana amin'ny tahotra ihany tsy matahotra no veriny amin'ny elo. Fa matoy ny olona tsy matahotra dia manana fanahan-jaza izy dia very fa mandeha ho azy fotsiny fiainana, tsy mangalatra, tsy mamono olona, tsy mijangajanga, manao an'izao, manao an'izao. Ho any an-danitra ka tsy hitako hoe inona ny antony tsy mahatonga ho any an-danitra. Fa raha azonao tsara ny fiarahana amin'Andriamanitra sy ny asarotam-piaron'Andriamanitra ny amin'ny fahotana, tsy manana antoko zany ianao na ray segondra reo anatin'ny fiainanao fa ho any an-danitra. Satria ao anatin'ny sainao ao misy zavatra be dia be mihodina foana. Vao mijery zavatra ianao dia efa misy zavatra analizy be dia be mihitsy mandeha ao anatin'ny sainao ao. Ozy aho mame ohatra hoe raha misy vehivavy anankiray ohatra mandalo eo aloha eo. Vehivavy anankiray manao mini short na manao mini jupe. No fisainan'ny lehilahy zavatra hafa, efa manomboka hafa izy eo. Ary fisainan'ny vehivavy zavatra hafa, fisainan'ny vehivavy indray nomboka miainga ny jalousie, fialonana. Efa manomboka mieritreritra izy raha vadiny vilambilany tena tony sipa tony mihitsy, ny tena manimba, tena reny zao mahatonga vadiko oatra zao le olona minitsy naninina, fa le saina mihitsy ny efa misy zavatra ao anaty. Ny olombelona ao anatiny ao misy zavatra tsy marina foana. Arozy aho hoe raha takatry ny olona izay zavatra iray, ny tsy fahamarinany, ny tsy fahataterahany, zavatra tsy vitany rehetra. Fa tsy sahiteny mihitsy izy na indray mandeha monja ao anatin'ny tontolon'ny andro ny arana hoe raha tonga izao Jesosy tena mendrika ao any an-danitra, tena ho any, tena ho any, za vao avy mivavaka tena ho any, à 15 ans efa matakatra an'izany nomeny tompo fahatakarana an'izany tao anatiko tao hoe tena tsy manao an'ireo rehetra ireo à 15 ans zany za tsy mijery télé, tsy io vavaka io nahazo toriteny za vao maheno toriteny tamin'izany sensible be ty sofiko ty ozy izy ny toritenyle rahalahy anankiray izay hoe ny teny maro tsy lozanota. Fa naheno an'izay izy amin'ny olona be resaka be. Fa vao naheno an'izay tamin'izany fotoana izany, fa misakafo eo zay mandritra 10 minitra fefakady fa tsisy mona ny ray ary voaka ny vavaka eo. Mihinana fotsiny. Mandeha ny velany tsisy ninina teneny ny vavaka eo satria ny teny maro tsy lozanota. Ka raha ho avy Jesosy za miteniteny zavatra tsisy dikany eo efa misota zay ho very. Mandeha any amin'izay alehako any ako ny Baiboly ny naman anaran'ity izy ny vavaka tsy miala zany mihitsy. Vao misy fotoana kely, vao misy creux kely avy mianatra, avy manao an'izao, vao votsibotsitra kely ny fisainana na ohatran'izany dia fa lasa miresaka amin'ny tompo, lasa mivavaka, lasa manao izay tokony atao rehetrarehetra, miambina sy mitandrina ao anaty. Fa inona ny problema ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany, izay ny atao hoe fanapandevozana ho amin'ny tahotra. Manompo ianao fa misy tahotra any anaty any, ary tsy zay ny ilain'Andriamanitra fa mifanany zanaka natsangana izay antsointsika hoe abara eo. Za rehefa manompo dia nandray ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, nandray ny famelan-keloko Jesosy, ary ny famelan-keloka izay omeny Jesosy tamin'ny alalan'ny rany
dia zao ny fanambarana izay tenenin'ny soratra masina hoe fanatitra ray monja no natanterahany an'izay rehetra andova fiainana. Fanatitra ray tonga dia parfait. Fanatitra ray monja no nahatanterahany amin'ny alalan'ny finoana ny zava-bitan'i Jesosy io, amin'ny alalan'ny fahatsapana ny asan'Andriamanitra ao anaty. Dia manao passage ianao, ozy izy Jesosy milaza ny amin'ny Jona 3 hoe avany amin'ny fahafatesany ianao makato amin'ny fiainana, avany amin'ny fanapandevozana mitahotra ianao makao amin'ny fanahin'ny zanaka malala zay antsointsika hoe Abaray. Azonao ve atreo aloha le zavatra? Ka ny ferahana amin'ny tompo raha lasiana bavy zay ambaran'ny apôstôly Paoly eto, tsy amin'ny alalan'ny resaka tahotra. Ary zay moa tena mampahery atsika foana eto tsisy fampitahorana an'izany zany hoe tsy manome vola ianao dia sa mahatonga anao tsy ho voata. Ianao tsy mivavaka io mahatonga anao zao, ianao tsy mivavaka io mahatonga anao zao. Ianao raha vao manabangabanga, ianao raha vao tsy matoky io, ianao raha vao tsy sao, ianao raha vao tsy sao. Fa omenanao avela ianao hiaina ny fanahy zanaka malala zay etsona hoe Abaray. Ka ianao dia miaina relation personnelle amin'ny dadanao, fa zahay dia mitatana anao fotsiny ao anatin'ilay izy. Amen. Zay ny teboka voalohany zany ao anatin'ilay izy rehetra nateraka indray amin'ny Kristy dia miaina fanahy ny zanaka natsangana amin'izay dia miaina amin'izay. Amen. Kanefa ozy misaotra masina hoe aoka zany fahafahana zany tsy hoentinareo araka ny nofo fa mifampanimpoa amin'ny fitiavana. Hoentina ny pony zany hoentina andehanana amin'ny fitiavana zany. Ny Israely nge tsy nandeha amin'ny fitiavana zany, olona isaina amin'ny ratsan-tanana nandeha amin'ny fitiavana teo. Ny ambiny matahotra, dia ny ambiny miandry fitahiana, ny ambiny miandry fahombiazana sy ny sisa. Fa tsy nirehatra ho an'i Jehovah zany ny fon'ireo. Ny anankiray faharoa izay ho lazaiko anao amin'ity androandroany ity amin'izay dia iresaka tsika mikasika an'ilay fanahy manandevo dia mikasika an'io resaka tahotra io ihany no ifampiresantsika. Ny teboka voalohany tsina ao anatin'izay, zay zany aloha tonga dia hoe biblika, tonga dia hoe kristianina, tonga dia hoe fiainana ara-panahy. Zay zavatra resako anao zay. Fa ny zavatra iainantsika ihany koa dia ny zavatra mila fantatrao dia zao hoe ny tontolo iainantsika, ny tontolo manodidina antsika dia misy ihany koa io atao hoe fanapandevozana ao amin'ny tahotra io. Misy fanahy manandevo ity zao tontolo zao ity. Ho tamin'ny maraina zao no nandinika fa ao anatin'ny Baiboly io misy fanahy miafina ao anatin'izy io. Misy zavatra ambaran'i Jesosy, misy zavatra mandehandeha ho azy fotsiny, fa misy zavatra aktiven'ny fanahy, misy zavatra lalovina any amin'ny tontolo ara-panahy, afafy any amin'ny tontolo ara-panahy. Zay misy impact amin'ny zanak'olombelona ity ambany ity, fa ny olona tsy mahalala le izy. Manaraka tsika iresaka ny atao esprit de mammon, fanahin'ny mamona, fa zany karazana fanahy izay miasa eto amin'ity zao tontolo zao ity. Fa androantsika aloha iresaka ny fanahin'ny tahotra. Nampatongako nanao an'ity afatra ity sy nampatongako vangin'ny tompo tamin'ity afatra ity dia zao vanim-potoana iainantsika zao ary zao mandra-patonga ny fiavian'i Jesosy Kristy dia hiasa, efa miasa, mbola miasa ary mbola hiasa misy mafimafy hatrany eo atao hoe fanapandevozana amin'ny tahotra io. Io tahotra manandevo io. Rehefa mijery ianao ny tontolo izay misy atsika ankehitriny dia ilay izy ny tena afetsen'ny fanahy ao anatin'ilay izy dia alefany kely dia ohatra mitsahatra kely, dia alefany kely dia mitsahatra kely, alefany kely dia mitsahatra kely, alefany kely dia mitsahatra kely. Tsy dia tena misy zavatra fixa be zany ilay izy, fotrany tairany kely fotsiny ilay izy dia kalma indray aloha, tairany kely dia kalma indray. Dia androany ako izara aminao ilay izy dia samy mijery tsika ao anatin'izay fifampizarana izay, ao anatin'ny zavatra ifampiresantsika hoe sao dia miasa toamiko ihany koa za fanahin'ny tahotra zany izay efa tsy tokony hiainako intsony. Amen. Abahirezo aloha ilay namanao tsy tokony hiaina ao anatin'ny fanapandevozana amin'ny tahotra tsony ianao aloha. Amen. Tantara anankiroa ny resako anao androany. Ny anankiray teo aminay dia tamin'ny taona lasa moa zany mividy moto dia natao tsaratsara ilay moto mba haingona. Dia eo tanàna samy manamanana moto daholo.
dia hitandry zalahy le izy ozy izy le anankiray miresaka ny ozy izy tsy ataoko tsara tare zany ny io jereo io tsy sasako akory ary io dia efa maneno tsy ritondry zalako angalariny io raha vao tsaratsara zany angalariny io dia za mihaino fotsiny amin'io nenay tsy inona moto misy fotoana ary adinao tokotany eo tontolo alina marainy ny andro zay hoaditra iara tato tokotany tato ty moto ty nandritry ny alina dia zay fandehan'iny zany zay zany men'le olona anankiray izy zany mbola tsy eo amin'ny tompo fa faharoa tena nanomboka nanao alerte amin'izay tany anatin'ny saiko mpanompon'Andriamanitra pasteur dia ao Besarety eo dia tao ampiasana zany dia moto eo tokotany eo dia tonga avany izy dia miaraba fiadarana se aiza moa zany ihany zany moa zany hotely ohatrohatran'izao zany dia ary afara vohatra zany ajanoko hoe ty motoko ty izy fa ndeha tongotra ho any ahoana ary zany resaka rahalahy zany ajanoko eto ty ozy izy fa mandeha tongotra very any io ko misy mangalatra any lavatra mamay be zao sécuritéko ny haino an'le izy fotsiny ako hoe différence Besarety katrany faravohatra lavitra be mbola andeha tongotra le retour atao inona zany le moto raha ho ajanona ty Besarety eo zany mba sura asaina tazan'izany le rahalahy ao anatiny eo mba jejereo fa tonga saina amin'le izy hoe tena manomboka misy zavatra tsy mety zany resaka zany fa raha ny amin'ny pasteur raha misy an'izany zavatra misircule zany mainka fa ny anatina pino dia amin'izay manomboka misaintsaina an'le izy satria ny anahy io tsy akivaky loza fa mety hitanao any petite vitesse io mety hitanao any sotry any tsara lalàna le izy nefa tena zay mihitsy hoe malaza be le moto etiko zany tsy tononoko ny anarany fa hoe io tena ataondrala opération io zao io tena zao io tsy vaky loha am'izany hoetiko io dia mampetraka any izy dia raha vaozony tompo hoe tsy hita izy dia tsy hitandray izy zany zaiko tsy ampifamatoroko amin'izany ny any anaty tsy avelako hiditra any anatin'ny foko sy fanahiko zany ny fanam-pandevozana mitahotra fantatro io zavatra io tsy fa ny olona rehefa manomboka tafiditra ao anatin'ny fanam-pandevozana mitahotra fa ny zavatra rehetrarehetra ataony io dia mampatahotra daholodaholo la izy manomboka zavatra ohatrany hoe mety la izy ohatrany hoe fahendrena hoe fahendrena kosa aloha hoe toerana efa mamay be zao ve dia mbola anaoko tantany ihany ianao mbola anaoko totoy ihany ianao misy zavatra mihitsy rehefa mandeha voky ny trano mihitsy any anatin'ny foko any misy zavatra tena henoko hitarian'ny tompo mihitsy raha ohatra zany zao hoe mandeha amina toerana ianao dia misy zavatra ohatrohatran'izay be deaibe eto amintsika eto zany samy manao ny ataony na ny mpangalatra na ny commune raha vao mipetrapetra bataindralako io rehefa tsy teo tsy fantatro ntsony hoe izany batazy teo ary mpangalatra za commune fa manjavona tsotro zao io mandeha tomobile ianao tampotampoka eo ampanaoviny kiraro mavomavo ny tobilinao zany zavatra zany tsy apoipoizitsika fa fanam-pandevozana mitahotra fafy mitondra fanahiny mitondra tahotra mitondra fangejana ary zay le fanam-pandevozana manandevo le izy tsy afaka mihetsika tsony ianao tsy apozinao tsy fantatrao le izy fa tsy afa mihetsika tsony ianao tsy afa mihetsika ianao andeha zao ny réveillon firy ny tratra fanam-pandevozana mitahotra tsy azo loha zany ty forsety ray sotro ray ny ajanondry rahalahy eo raha voaloha zany ty forsety ray sotro ray famindraponina metrany an'izay sy ny silipo ray tavely etsy mandra-pahazo zany nge esprit de servitude raha lasianabavy mahatonga anao tsy mihetsika mahatonga anao matahotra mahatonga anao misalasala mivoaka ny trano ianao dia efa miodina ao anaty sainao vao tonga avokoa ny taom-baovao dia amin'iny raha la polisy manararoatra manao masazy izy amin'iny taom-baovao iny ho avy daholo ny masera rehetrarehetra to dia manajanona anao izy dia avoakanao mba be tsy ny ilainay aloha zao ka tsy ny ilainay fa mba fetiny andro mba fetiny andro mba karakara kely zany esprit de servitude mikorena any ambanivohitra tsy eto any any ambanivohitra misy zavatra ohatran'izany ny dahalo sy ny sisa rehetra tsy afaka mihetsika tsony olona
na mivavaka ary ny olona dia vavaka iarovatena amin'ilay zavatra izay manandevo anao le tahotra dia mivavaka ianao, tsy mivavaka ianao mba tsy atahotra fa mivavaka ianao mba tsy ho tratra ilay zavatra ahinao. Azonao ve zany? Tsy le tahotra no heverinao, le tahotra ny problemanao e, le tahotra ny fahavalonao, tahotra ny aretina, tahotra ny fahoriana maro isan-karazany, tahotra ny tsy fananam-bola, tahotra ny voaroka ny ampiasana, tahotra ny compression de personnel, tahotra ny tsy tombony karama mitombo avao. Nefa karama mitombo tsy hitakoriny hoe mitondra maninona, mitondra izy fa mba falifaly fotsiny le saina sy le eritreritra hoe mitombo le taremarika. Zany zavatra zany ny fanahy izay mifehy an'ity zao tontolo zao ity, izay tsy fantatry ny olombelona. Fa matsiaro ny tenin'Andriamanitra milaza ako hoe ary amin'ny boky ny ohabolana fahafito any izy miresaka hoe tahaka ny omby hoentina ho vonoina, taritina, tsy fantany fahafaty azy zany. Dia taritina fotsiny le olona, zao indray le lalana, dia ity indray, dia zao indray, arao indray le ohatr'izao, arao indray le ohatr'izao. Sa te hilaza aminao androany ny fiainantsika mandra-pialantsika eto ambonin'ny tany tsy lozany zavatra maro isan-karazany izay imenase ny fahasalamanao, izay imenase ny sécurité anao, izay imenase ny fidiram-bolanao sy ny sisa rehetrarehetra. Fa ao anatin'izany lavo fanapandevozana mitahotra dia raiso fanahany zanaka malala zay etsotsika hoe habara io. Rehefa tonga ny tahotra, raiso ny fanahany zanaka malala zay etsotsika hoe habara io. Miresa amin'Andriamanitra misaotra anao ao Jesosy io. Fa za dia zanaka malala, omeny raiko any zavatra rehetra, na dia matory aza, na dia matory aza. Raha mila sakafo omeny aza, tsy miankina amin'ny resaka hoe mahazo asa sa tsy mahazo asa, voaroka sa tsy voaroka, makaza. Tsy satso ny olona amin'izao fotoana iainantsika izao ijoro vavolombelon'ny Kristy izany. Lifestyle sisa ny resaka kristianisme zany, lifestyle. Dia anontaniana daholo karazana dingana rehetra efa vita, zay na vita an'izao, zay na vita an'izao, zay na vita an'izao, fa tsy afaka mijoro, tsy afaka ny vavolombelona. An'ilay Kristy zanak'Andriamanitra ny olona satria manino andevoziny ny filany, ny filanany anaty manandevo, manosika, matahotra ny amin'ny zanaka. Be dia be io information iantsika rehetra io afafy n'izao tontolo zao io, mifafy. Zay ny teneniko anao hoe misy fanahy ao ambadika io, tsy tahotra tsotra fotsiny io. Tsy tahotra tsotra fotsiny io fa misy fanahy mimanipule an'io zavatra io, mikarakara, manamboatra an'io zavatra io. Fa rehefa variana loatra ny olona amin'ny zavatra matahotra azy, voafatotra amin'izay, voafatotra. Rehefa variana ny olona amin'ny zavatra mampatahotra anazy, sy ny amin'ny zavatra izay ahiny, voafatotra. Raha ohatra tsotra zao lazaintsika ao anatin'ny firenena, voafatotra ny olona fitadiavana sakafo isan'andro isan'andro. Zany ny système étude any amin'ny resaka gouvernance ny zavatra zany. Tamin'ny andro taloha efa tany amin'ny 1900 tany ny anaran'ny Marx sy Lénine sy sisa rehetra hoe ahoana ny fomba hifehezana amin'ny vahoaka tsy komy, ahoana ny fomba fifehezana amin'ny vahoaka tsy hetsika. Say vao mitady ny hanina isan'andro izy. Tao variana izy mikaroka an'izay fa tsy mihetsika ireo raha vao zay. Dia taksa ihany koa ty amin'ny tontolo ara-panahy. Saina mitady ianao zay mampatahotra anao isan'andro. Matory amin'izay Jesosy Kristy fiainana. Dia lasa ianao variana. Dia mitovy amin'izao tontolo izao ihany ianao. Mifampitady amin'izay ho aninao. Mifampitady amin'izay hierovana anao. Mifampitady an'izay karakarana ny fiaina kelinao, fiainan'ny ankohona kelinao. Dia mandalo ny andronao tahaka ny ahitra. Omaly ianao 5 taona, tampotampoka eo ianao 7 taona. Tsy napopoizinao efa manan-jafy kely sahady. Mandalo. Inona vitanao? Za manana génération be dia be mihitsy, tena mijery andrareo mihitsy ako hoe reto olona reto misy génération ko efa taloha be mihitsy.
za zany nandray famonjena nandray tsy apany asan'ny Kristy tany amin'ny 97 tany dia le olona niaraka tamiko misy efa tany amin'ny 86 88 za zany tamin'izany kelikely antitra zay dia le bebe reny ihany tiako iarahana za tsy tia miaraka amin'ny ankizikizy zany fa le zokizoky ara-panahy reny ny iarahako fa mijery andrareo mandeha fotsiny le fiainana mandeha ny fotoam-bavaka ariananina rehefa larobia ariananina lakamisy ariananina talata dia miboky leo fotsiny le fiainana boky leo fotsiny takizay ihany koa io fiainantsika io raha vao miaintsika raha vao manaiky itsika ho ambany fanapahandevozana mitahotra tsy mahavokatra na inona na ino tsy afaka mijoro vavolombelon'i Kristy fa raha vao mijoro vavolombelon'i Kristy dia matahotra ny zavatra zay ataon'ny mpiara-miasa matahotra ny zavatra zay ataon'ny mpiara-mianatra lasa voailikilika lasa tsy mahazo ny tompontsoa ananan'ny hafa lasa tsy mahazo promotion lasa tsy ampin'ny olona na eo tanàna ragny misy zany zavatra zany tsy ampin'ny olona ny olona allergika mpivavahana tsy na amin'izao fotoana iainantsika izao ary mampa-allergika ny olona faharoa dia ny olona miseho azo mivavaka io zany allergika mpivavahana dia allergika na olona miseho azo mivavaka raha mivavaka ianao vavavaka kalkalma asparsi ihany fotsiny ihany tsy olana tsisy problème fa raha vao ianao no misafise miaraka amin'ny Jesosy zany avoa io teny hoe Jesosy eo ambavanao hoe hitanao manomboka mihodina ohatr'izao mason'ny olona tsy ampahafera zay vavaka koa taon'ny olona dia mindrama amin'izay antsy rehefa avy eo zay atao rehefa avy eo dia hoeninao fa tsy mitovy mihitsy ny amin'le anao mbola tsy niteny Jesosy ny fomba fampindramany anao an'le antsy sy noho ny avenao niteny Jesosy amin'izay dia ampindramo antsy ity dia avereno ilaiko aigana be mihitsy niny dia misy pression misy fanahy ao ambadika zany rehetra misy fanahy manipule mampatonga anao matahotra mampatonga anao tsa mampatonga anao hiafina mampatonga anao hipirina mahatonga ny zavatra zay namboleny Jesosy tao anatinao tsy afaky ny aniry fa ampiriminao fotsiny satria anao matahotra satria anao matahotra ny zava-mitranga matahotra ny zava-misy rehetrarehetra aza matahotra ny afiainantsika aza matahotra ny amin'izay hoaninao ozy ny tenin'Andriamanitra milaza mihoatra anao ny tsintsina maro ianao mandehanao izy izy mivoaka dia jereo any ivelany raha efa nahita ianareo ray amin'ireny biby ireny ka tsy manan-kanina mihoatra lavitra noho ny tsintsina maro ianareo izy mihoatra lavitra reny nga hitanareo miasa sa mamokatra tsy miasa reny na mamokatra mandeha any ny atsa jereo ny famolo ny voninkazo fa ny fanahy dia Solomona ambaminy voninany rehetra tsy mitafy tahaka ny ray amin'ireny tsy mihoatra noho izany va ianareo ry kely finoana ny fiainana iainantsika ankehitriny dia fiainana milatrehana ampinoana finoana n'inona tsy nandray fanam-pandevozana mitahotra fa fanahiny zanaka malala etsoko hoe abaray amena raha misy fotoana ianao mila miatrika fitsarana tsy nandray fanam-pandevozana ny malagasy farak'izay matahotra n'io zavatra raha io fitsarana polisy raha ho mikanjokanjo hafahafa somary maintimainty misy rebareba reny tonga dia mangofotra amin'ny malagasy mahita an'ireny ny any ambavoatra vao ampitahorinao fotsiny hoe migadra mampigadra zo zavatra io nateninao ry izy mandray baiboly mampigadra tsisy mandray ny baiboly vao tenenina ny zany mampigadra zany tonga dia tsisy sa fa jereo mihitsy nagneny tantara ao anatin'ny filazantsara ao ireo olona ireo izay zokintsika ara-panahy fa tsy nanany amin'ny ainy zany reo fa tsy mbola nahita ianao tao anatin'izany hoe nafoin'Andriamanitra izy nanarian'Andriamanitra Andriamanitra mamela ny zavatra rehetra hitranga dia mamonjy azy amin'ny fotoanany amin'ny fomba hitiavany azy amin'ny fomba mahagaga tsy manana inon'inona ireo olona ireny fa fifaliana tsisy ohatran'izany ao anatin'ny gropy olona mivarotra fananana fa fifaliana tsisy ohatran'izany olona tsy homena fanam-pandevozana mitahotra hoe tsy maintsy makaty amin'ny fialofan'ny Solomona mianatra fa tous les jours ireo olona ireo tonga eo amin'ny toerana anankiray tany malalaka zay le izy
misy trano rava zay atao hoe felofan'ny Solomona dia efa rava le izy. Dia eo ny mpianatra mampianatra isan'andro. Tiana ny ataon'ny zareo manatona eo izy dia mianatra tous les jours. Tsisy publicité, tsisy annonce Facebook, tsisy vidéo tourteny, tsisy fampatsiahivana, tsisy inona fa tout le monde tonga daholo. Tonga daholo. Satria misy asan'Andriamanitra ny anatin'ny fo. Nisy fotoan'izay nianatra mikasika ny tantara fifoazana tany États-Unis. Dia misy tantara anankiray izay nisy mpitory-teny anankiray izay tamin'izany fotoan'andro. George Whitefield angamba izay tsy tadidiko. Dia rehefa mitory-teny io rangaha io, tsy tena tadidiko intsony ny anarany. Dia any amin'ny kilometatra, raha ohatra zany zao hoe andeha hitory-teny izy any Korondrano, dia aty Antsahamanitra midy daholo fivarotana rehetrarehetra manomboka amin'ny 4. Satria maninona andeha ho any Korondrano, andeha tongotra iaino tory-teny, zay fotsiny. Dia misy olona milaza mandeha, ho avy George Whitefield hitory-teny, dia lasa ny olona miazakazakany daholo. Hatramin'ny asa-panjakana mihidy. Andeha aninona le olona andeha iaino tory-teny, dia iaino tory-teny. Hitanao, efa tsy ao anaty tsony le instinct de survie lazaiko anao. Zay ny olombelona zay. Tady instinct de survie. Ahoana ny ampatonga ho velona. Le velona amin'io mila velona fotsiny, tsy hoe velona anao inona na velona ninona moa zany aty. Tsisy miraraha zany, fa rehefa velona dia zay ny zava-dehibe. Dia atao fotsiny zay avelona. Alao maty rapitso toy izay maty anio. Fa raha maty rapitso moa zany dia anao inona ianao anio? Tsy haiko loha fa zay. Alao zay fotsiny hoe maty rapitso. Ho hita eo zay vitanio indray. Dia tonga indray rapitso dia alao rafaka pitso. Tsika mandalo eto amin'ity izao fiainana izao ity. Tsy tompon'ity izao tontolo izao ity isika. Fa isika dia vahiny sy mpivahiny. Ny fiainantsika am-pelatanan'Andriamanitra. Andaontsika andeha amin'ny finoana dia ho lavintsika fanampandevozana ao amin'ny tahotra. Ndao hivelona amin'ny mpifalinany amin'izay omen'ny tompo antsika androany. Dia ndao anaikiny amin'izay esoriny amintsika rapitso ihany koa. Fa rehefa miziriziriny any anatintsika any tsy manaiky. Ozy izy le olona anankiray izay hoe tsy possible kosa raha zavatra omeny Jesosy dia ho esoriny indray. Ozy dia tsy fantatrao tokoa moa ty Jesosy ty. Tena possible tsara mihitsy hoe omeny ianao dia esoriny. Zany ny nataony tamin'ny moa anaran'ity Jona mipetrapetraka teo ngarainy mba nitazatazana izy hoe zaza mba te ahita ny filatsahan'ny hafa avy any an-danitra ho amin'ity Ninive ty. Inona nataon'Andriamanitra? Nampaniriany ny tanatanamanga. Nanaloka ny lohany Jona raha hialina dia naniry ny tanatanamanga. Faly ery Jona. Zany aika Andriamanitra. Mba miahy ny olony, mba mamindra fo amin'ny mpanompo misaotra tompo. Ny arivan'iny ny vonoany ngarainy indray le tanatanamanga. Menina indray Jona, Andriamanitra, fa maninona ny vononao ny tanatanamanga. Jona moa zany sola lohany. Tratra ny masoandro teo. Ozy Andriamanitra mampianatra ny Jona. Ianao malahelo tanatanamanga kely tsy sasaranao iny. Ahoana ny tsy alailovako ny Ninive, tanàna lehibe misy olona manaliny mba mibiby fiompoko. Andriamanitra mitondra antsika arak'izay itiavany azy sy arak'izay mety aminy. Fa zany zavatra zany ny anolorantsika ny fiainantsika azy ty tompo dia atao amin'izay itiavanao azy. Fa za laviko ny esprit de servitude, laziko ny fanampandevozana amin'ny tahotra. Za tsy atahotra ny very zavatra rapitso. Dia za koa tsy atahotra ny azo zavatra rapitso, iny ohatran'ny tsisy matahotra ka. Le very zavatra ny atahorantsika, le mahazo zavatra ohatran'ny tsisy matahotra. Fa zay apiny dia zay esoriny dia esoriny. Jehovah mahamety dia Jehovah manaisotra isorana niny anaran'i Jehovah. Amin'izany rehetrarehetra zany dia tsy matahotra tsika. Satria misy mpiazona amin'ny fiainantsika. Amena. Amin'izany rehetrarehetra zany dia tsy matahotra tsika. Satria tsika lay manana an'ilay fanahy ny zanaka natsangana zay etsotsika hoe abaray eo. Amena. Salama tsara zanako dia misaorana Andriamanitra. Marara zanako dia misaorana Andriamanitra. Esoriny tahotra. Rehefa mikoakoaka izy dia misaorany tongozo, mikoaka izy tomba vatsiny ny tarina be ny etsaina, sao dia koa davareny, sao dia pneumonie, sao dia zao ty, sao dia zao ty. Raha tsy mety mijanona izy zany, ohatran'izao izy zany, sao dia tokony atao an'izao, sao dia tokony atao an'izao. Zany fiainana zany atao hoe fiainana miainao mba fanapandevozana amin'ny tahotra.
mahiny tantara-piainan'olona be deaibe taka izany a zanaka manondratsondrana tafiditra mandat de dépôt miakatra tension reniny de maty avy eo matiny reny ny voaka le zanany ianao fa mandehandeha ho azy zany misy fanahy ao ambadika izany fanam-pandevozana mitahotra manipule ny devolo tontolo ara-pana enganeka tsy zanak'Andriamanitra niaran'izany fanahy izany ara zahay fanahy henoko tahaka an'izany artiste évangélique anankiray nisy namaky ny trano very sono nangonina nandritry ny androm-piainana reraka foniny anabavy dia niresaka tamin'ny vadiny izy ampifoy adada vehivavy lehibe 5 taona ampifoy adada teo ampifoana teo izy ny alaina artiste évangélique zany atao fanam-pandevozana mitahotra manjaranao mandinika ny fiainanao matahotra ny fiainanao ve ianao androany dégageo mihitsy izy raha misy roana amin'ny anaran'i Jesosy ivandravandrao mihitsy miala amin'izay manomboso za tsy fehezinao tso fa fanany zanaka natsangana velona tao anatiko ary za miantso abaray voako ty trano ty tsy atahotra ny loza tsy atahotra ny zana-tsipika amin'ny rehetra voako ty trano ty na dia isy arivo ary lava eo anilako ray alina lava eo ka vanako tsy atahotra n'izany ajery maso fotsiny a na inona zavatra mitranga na inona tato atsika nahare hoe tsisy asaraka atsika fitiavan'i Kristy na inona fapetrao ihany koa manomboka androany tsisy avelako hitondra fatahorana ny anatiko reo voalaza rehetra reo na fahoriana na fanenjehana na fahantrana na loza na sabatra na ny any ambony na ny ambany na anjely na fanapahana na inona zany tsy vitan'ny be mokondoha so dia hoe anaovako mokondoha io tsy vita mokondohanao zany tsy vita mokondohanao zany misy raha lapiresaka amiko zay la réunion manana problème izy amin'izany na dalaiko kely izy ka izy raha lapikotrany tsy lany ozatra ao ty hoa tena tsy vitany ozatra mihitsy ty ozy izy pasteur fa tena vaka mihitsy saiko tena tsy mahita toro mihitsy atratran'le izy ao anatin'ny tontolo iainantsika tsy mokondoha ny asan'izany zavatra zany firaisana amin'ny Kristy fifandraisany favaka hitanao fa matanjaka ny fonao miatrika an'izany dia gaga ny olona hijery anao rehefa ahoana ianao no toa matanjaka be miatrika an'izany fa maniny ianao tsy matahotra an'izao dia masahy milaza hoe misy fanahiny zanaka natsangana tao anatika izay atsoko hoe abaray amen sy afaka miantso abaray rehetra andao hitsangana hivavaka dia hiresaka amin'ny tompo dégageo daholo fanahiny tahotra androany amen tahotra ny amin'ny fahaizany zanakao tahotra ny amin'ny fahasalamanao tahotra ny amin'ny fiainanao na ho velona ianao na ho faty tsisy atahoranao zany osy Paoly milaza tsy matahotra an'izany resaka rehetra zany antsika na velona na maty amin'ny tompo foantsika raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotompoko